La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Miampy efatra amby efapolo ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara raha mitatitra ny CCO Ivato izay nivoaka ny atoandro teo. Miampy roapolo kosa ireo fantatra fa sitrana soamantsara. Mandeha ankehitriny ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra fanjakana malagasy ireo mpiara-monina antoka ahafahana namindram-bola misimisy kokoa hanarenana ny firenena aorianan'izao krizy ara-pahasalamana izao. Hoy ny minisitry Teo Karena manoloana ireo olona Madagasikara teny Anosy. Hiveriny sokatra manomboka rampitso ireo centre de matriculation de Madagascar rehetra manerana ny Nosy rehefa nikatona naniditra ny roavolana mahery izay. Ireo antota taratasy efa eo ampilatanana ny kirakiraina ao anatin'izany ary ferina ho 50 isan'andro ny olona raisana. Maro ireo namaly ny antsony Razay ary manana Natalia izay renim-pianakaviana malemy vokatry ny aretina mahazo azy. Androany nisy ireo tonga nitondra ny voatsirambon'ny tanana entina anampiana azy ny ankonana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nalevina androany George Floyd. Olona anarivo no nanao fanaovam-beloma farany ho azy tamin'ny alalan'ny hetsika fahanginana lehibe. Nisy ihany koa ireo nandohalika nandritry ny minitra maro. Nedidireo rehetra. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny École TV ko manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao miampy efatra amby efapolo ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ny ity androany ity. Miampy roapolo kosa ireo sitrana soamantsara. Abraham Randriamana. Olona efatra amby efapolo vaovao avy eto Antananarivo sy avy any Toamasina no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus androany araka nitatitra nivoaka ny atoandro teo. Ny avy eo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny laboratoire de recherche atao amin'ny hôpital Bevelantanana no nanao ny fitiliana momba izany. Tamin'ireo fitiliana fakana singa 370 nataon'ny Institut Pasteur voalohany aloha izany dia nahitana tranga vaovao raika amby 30 mitondra ny tsimikaretina coronavirus avy any Toamasina avokoa izy ireo. Dia ny laboratoire mobile ny Institut Pasteur de Madagascar izay any Toamasina dia nanao fitiliana fakana singa 40 ka nahitana tranga vaovao 5. Ny valim-pitilian'ny laboratoire any hôpital Joseph Ravoangendrena Valina indray dia nanao fitiliana fakana singa 40 izy ireo ka ny efatra tamin'izy ireo no nahitana ny tsimikaretina coronavirus izay samy olona avy eto Antananarivo avokoa. Efatra amby efapolo izany ny fitambaran'ireo olona vaovao voatily indray ka mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny ampy roapolo kosa no sitrana ary ny enaray ireo marary sokajiana ao anatin'ny forme grave. Tsy nisy tranga fahafatesana hafa vokatry ny coronavirus kosa indray raha ny fanazavana. Ny sitrana indray kosa dia misy miisa roapolo. Ny anankiroa dia olona niraisina tanana olona nitondra ny tsimikaretina coronavirus niraisina tanana eto amin'ny hôpital Bevelantanana ary ny 20 dia avy tany Toamasina avokoa izay zany maharoapolo azy. Ny forme grave dia ny enaray ny isany satria tany Toamasina raha lazaina omaly tao amin'ny hôpital Morafena fa nisy forme grave anankidimy dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa dia tafavoaka soamantsara ny anankiray tamin'izy ireo dia efatra zany ny forme grave mbola arahamaso faran'izay akaiky ao amin'ny hôpital Morafena mbola efatra ny Bevelantanana ary ray ny Andotapenaka miisa 5 zany isan'ireo hoe forme grave ary ny isan'ny olona lavon'ity valana aretin'ity moa zany dia anankisivy ihany koa. Araka izany ny totaly 730 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Miisa 450 amin'izy ireo no fantatra fa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ary misy 5 ireo marary voasokajy ao anatin'ny hoe forme grave.
tafiakatra 470 kosa ny isan'ireo sitrana hatramin'ny androany. Ankoatra izay fitiliana misa 404,000 no fantatra fa vita teto Madagasikara nanomboka ny 7 ny volana Martsa ka hatramin'ny 7 ny volana Jona lasa teo. Minisitra telo no niatrika ny solombavambahoaka androany maraina. Isan'ny songadina tamin'izany famaliny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ny tsikera izay nataon'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka mahakasika ny Covid-19. Yves Richard. Nitoy androany ny feonan'ny solombavambahoaka sy ny ministra mpikamba ny governemanta fanao anatin'ny fiandohan'ny fivoriana ra-potoana voalohany toy izao araka ny 9% ny lalam-panorenana. Ministra telo no niatrika ireo solombavambahoaka ny tapany maraina izay nahitana ministra ny asa-panjakana, ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ministra ny serasera sy ny kolon-tsaina. Isan'ny songadina nandritra ny fionana androany ny famaliny ministra ny serasera ny tsikera nataon'ny solombavambahoaka Ratsiraka Roland ny fa 20 ny volana May lasa teo mahakasika ny Covid-19. Ianareo avy eto Antananarivo no nampiditra ny coronavirus tany amin'ny faritra Antsinanana. Ny fampidirana an'ireo mpiray tanindrazana na devoir de rapatriement araka izany anarana izany dia devoir ny firenena rehetra tsy misy exception na iray aza na ny tany mahantra na ny tany manan-karena dia tsy maintsy napody ny mpiray tanindrazana amin'ny avokoa ary hatramin'izao aza dia mbola misy fantatsika fa vao omaly misy ampahany tamin'ireo mpiray tanindrazana amintsika tovavy malagasy miasa tany Koweïta izay vao nampidiana omaly na izany kosa aza nefa dia misy ny fepetra rehetra izay napetraky ny fitondram-panjakana izay tsy azontsika hodijita na manahoana na manahoana. Izy ty ihany koa tsy dia fanilana ndraikitra ao amin'iza na amin'iza no avahany olana fa ny fiarantsika rehetra mientana. Maro ihany koa ny fanontaniana sy ny fangatahana ny antefa ho an'ny ministra ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Isan'izany ny tokony hanamafisana ny fanaramaso ny fifanarahana arak'asa eny anivon'ireo call center eto amintsika izay nahazoana fitarainany maro. Toy ihany koa ny fijerena ny latsakemboka alohan'ny mpampiasa amin'ny KNAPS izay midangana tsy araka ny tokony ho izy. Ary faran'ny fanamariana nataon'ny solombavambahoaka ho an'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra izay niompana tamin'ny fanatsarana ny sehatra sy ny fanaramaso ny fomba fiasan'ireo opérateur telefonika. Ny toy ny tapany ariva ny fionana ka isan-tazana teny an-toerana ministra ny tontolo iainana. Rapitso mandritry ny séance plénière eny amin'ny anteny mera-pirenena ny fividianana izay solon'ny toeran'ny fololefitry ny seni. 12 tamin'ireo candidat 9 ny rotsaka no niatrika ny entretien tamin'ity androany ity fanampanazavana. 9 izy ireo no nadefa dossier fa 12 ihany no tonga nanatrika ny fanadihadiana. Le izy moa tsy hoe akory hoe mifanadihadiana ahoana fa efa napetrakintsika ny masitsivana hoe izavy no afaka mandefa taratasy na dia afaka mirotsaka au vice président seni izay androany zany dia nohenona avokoa ireo 12 tonga nanatrika ny entretien izay ary ao amin'ny séance plénière rapitso no manapa-kevitra izay fifidianana ny vice président seni izay. Ao ny ataontsika hoe administrateur civil, ao ny atao hoe magistrat, ao ireo manamboninahitra ambony maro isan-karazany toy hoe tena manan'olona manam-pahaizana maro isika manana traikefa ary efa nilomano tao anatin'izany sehatra fikirakirana fifidianana izany. Mandeha ankehitriny ny fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo mpiara-miombonantoka afahana mindram-bola misimisy kokoa anarenana ny firenena aorinana izao crise ara-pahasalamana izao. Hoy ny ministry ny toe-karena manoloana ny lohan'ny Madagasikara teny Anosy Iona Sena. Ankoatra ireo mpiara-miombonantoka sy mpampindram-bola mahazatra ny Madagasikara, mivelatra ankehitriny ny sehatra ifampidiniana ka mandeha ihany koa ny fifampiresahana amin'ireo mpampindram-bola lehibe amina firenenkafa sy fikambanana hafa, hoy ny ministry ny toe-karena sy ny teti-bola. Izay zao dia négociation ataontsika ankehitriny izay fisanomana mihevitra hoe fotoana ihany koa zao mba hijerena kosa dia bebe ankehitriny ireo institution izay azontsika fandaminana
mais sous, bien entendu, l'autorité du Fonds monétaire international, au Kazakh, c'est qui était des amis, des fanarana samihafa, mahafahatsika, mamjery, anekafa, nosy rehefa mahazotsika, tsy hoe sanatiny zany, so dia mandeha iray resaka hoe anao financement parallèle hoe tsy mitombo. Zay le izy. Fa ankoatra ny fitamam-bola concessionnel, azosika atao mila-bola satria fanataontsika izay tao. Ankoatra izay, misy ihany koa ny dinika amin'ny anafoanana ny trosa hoy ny ministra analefana ny vesatry ny krizy. Kehitriny dia misy ny négociation ny G20 mozaka mba anaovana aloha report de paiement service de dette resantikeo zany mba ho hevitra aloha ny 6 mois 9 mois zany izy io fa raha ohatra ka hevitra lalakevitra zay naroson'Andriamanitra mahamaso teo azy le suspension jusqu'à nouvel ordre dia heverina misy manantena isika mety azo fampifoanana tanteraka zany trosa annulation. Na eo aza ny findramam-bola ho tanterahana, tsy ekena ny fijabahan'ny firenendehibe sy fikambanana amin'ny raharahanatiny firenena ho iatran'ny ministra, arovana ny fiandrianam-pirenena. Ho an'ny andro ny rampitso isy ny fiaonany eo amin'ny lolon'i Madagasikara sy ny eo anivony Watered Madagasikara. Nitondra fanazavana mahakasika ireo mpiasa sy ny fanarenana ny kromita malagasy tao amin'ny anteny merandoholona androany ny ministry ny Arenakibontany. Efa misy ihany koa ny fifampiresana raha ny fanazavana azo ny larana evso. Efa misy ny paikady vaovao apetraky ny fitondram-panjakana ho fanarenana indray ny orinasa kromita malagasy raha ny fanazavan'ny ministry ny Arenakibontany teo amin'ny anteny merandoholona androany. Resaka arabola zany amin'izao fotoana izao dia misy safidana kombezabeza dia lanjalanjaina tsara ny hoe hiditra amin'izany resaka subvention zany indray koa ve amin'ny orinasa kromaty sa hitady mpiara-miombonantoka vaovao mba ahafahana tena manarina be izy zany a moyen cinquante terme zany dia resana io option voalohany io aloha dia somary tsy tena maresy araka ny gouvernement rehetrarehetra hoe hiditra amin'izany indray ve nefa olona afaka orinasa renina mamety tena ateny hoe manana survie zany na dia production savolany any ivelomana andoana charge. Fa la eo amin'ny partenaire vaovao ny tena olana dia ilay olana arabola apetraky ilay izy ilay trosa sy le fatiantoka zany sarotra ny négoce niabla zany amin'izao fotoana izao mandaminana le izy ary isan'ny ao anatiny hoe hijerena izy mety investisseur hafa mety hiditra eo zany hoe fifanampiana ahafahana tena manakisaka ny rosiana ao anatin'ity fampandehanana ny kromaty. Ny ministeran'ny Arenakibontany no mpihay ara-teknika ny orinasa kromita malagasy raha toka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no mpihay azy ara-bola. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny fitondrana sy ireo mpiasan'ny kromita andrasana araka izany ny fotoana fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ireo. No mafisy ny ministry ny angovina nandritry ny fiaonana teny amin'ny anteny merandoholona androany fa tsy hisy ny fidinan'ny viditsolika. Maro ny editra takina ao anatin'izay viditsolika izay raha ny fanazavana azo ny alarana efisaotra. Tsy hihena ny vidin'ny solika raha ny nambaran'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo manoloana ireo anteny merandoholona androany. Fampidinana izay efa nandrandray ny vahoaka malagasy. Raha ny fanazavany hatrany amin'ny vidin'ny solika no akana ny hetra maro indrindra toy ny hetra ho an'ny fond d'entretien routier. Eo ihany koa ny hetra izay alainy ny fanjakana amin'ny vidin'ny solika. Raha toa ka midina ny vidin'ny solika, mihena araka izany ihany koa ny vola miditra eo amin'ny fanjakana. Efa mihena ambany ambany ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny fotoana fohy. Ahina ny mety hakaran'izany rehefa voafeny valana aretina Covid-19 izao. Ka hiverina ny asa sy hiodina indray ireo orinasa rehetra. Zavatra nitranga zany dia rehefa midina be ny vidin'ny solika dia nanao simulation foana zay miaraka amin'ny directeur général ménage tsisy ngambany semaine tsy manaraka an'io zay. Dia nataonay ny simulation ny zavatra raha ohatra ka hoe mitovy ny volume ampiasaina zany satria ny fisian'ity coronavirus dia miena be koa ny fampiasana ny solika. Nareo mahafantatra tsara fa lehibe ny transporteur zay io satria tsy afaka miasa
ka dia miaina be zany voalema dia rehefa miaina voalema dia miaina totaxa dia miaina ohatran'izay koa ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra zany nataonay ny simulation hoe raha ohatra mitoy ohatra zao ny client carburant fa zay tamin'izany tonga dia naka hoe $35 eo moyenne no hitondrana ny baolina satria tsisy zavatra manahirana rehefa manao rehefa ny zavatra midina aingana be dia miakatra aingana koa zay ny marché zay miainan'izany raha kitianao ny prix io aloany ka raha tsy miakatra $70 dia ahoana koa kitiana miakatra koa zany izy rehefa eo ny zavatra ataoko dia mijery hoe inona no tena siky mety ho eo mety ao anatin'ny $5 eo a io solika eo anatin'ny 6 mois na un an satria raha vo mampidina am'izao zay sokony ampiakatra amin'ny volana aogositra na septambra ho iatrany ity minisitra ity no afaka tanteraka ny trosany Madagasikara amin'ireo mpandraharaha solika izay manodidina ny 20 miliara ariary. Efa misy hoy izy ny note de conjoncture izay atao isam-bolana iarahana amin'ny OMH izay ahitana mazava ny hetra alohan'ireo pétrolier ary ny fidinan'ny trosa ihany koa. Iverina isokatra manomboka rampitso ireo centre d'immatriculation de Madagascar rehetra manerana ny nosy rehefa nikatona nandritra ny rovolana izay. Ireo antoto taratasy efa eo ampelantanana no kirakiraina amin'izany ary oferana ho 50 isan'andro ny olona ho raisina. Henri Florio. Nanomboka nisiany amiana ara-pahasalamana teto Madagascar, nikatona ary tsy nandray ny asany teo anivon'ny centre d'immatriculation de Madagascar. Vokatra izany antoto taratasy andrivony maro no niantony teo anivon'ny SIM eraky Madagascar ary nikaso tanteraka ny famariny ny mpanjifa. Amin'izao moa araky ny didim-panjakana izay navoaka ny filohan'ny Repoblika sy ny filazana izay nataony ny ministry ny aty-tany sady lehibe izy aparateur no lehibe amin'ilay centre de commandement opérationnel dia hosokafana ny centre immatriculateur eraky Madagascar. Hosokafana izy ireo ary afaka mahazo amin'ireo le asa rehetra hatramin'izay izay nomeny fa izy kosa zany ny fandrindrana izay atao manerana Madagasikara zany dia misokatra manomboka rapitso zany centre immatriculateur zany. Amena fahalalahana tanteraka ny centre immatriculateur tsirairay amin'ny fandamina zany ny ao anatiny satria zareo no mahafantatra hoe atraiza ny riska sy ilay fahabetsaky ny olona izay mety hisitraka an'ilay asa. Raha ho an'ny eto Antananarivo manokana indray kosa, ferana ho 50 isan'andro ny isan'ny olona ho raisina. Manatanteraka ny fikirakirana ireo antoto taratasy ary tsy maintsy manaja ny geste barrière avokoa ny rehetra. Napetraka ihany koa ny rindran-damina maro samihafa. Eny amin'ny SIM faritany Ambohida dia ny alatsinainy, ny alarobia sy ny zoma dia tokana ny fandraisana ny taratasy ara antoka. Ho an'ny talata sy ny alakamisy kosa dia tokana ny fizarana ny carte violette. Ety amin'ny centre immatriculateur annexe Alhambra dia ny alatsinainy, ny alarobia sy ny zoma dia tokana fizarana ny carte grise. Ny talata sy ny alakamisy kosa dia tokana ny fizarana ny permis de conduire. Mpahafantarana mialoha tsika amin'ny alalan'ny lista izay ataonay betadrindrina alefeny amin'ny tambazotra sosialy any ireo anaran'ireo olona izay tokony ho tonga ety amin'ny centre immatriculateur annexe Alhambra maka reny permis de conduire sy ny carte grise ireo. Ireo antoto taratasy efa nikatso nandritra izay fotoana maharitra izay raha ny fanazavana no atao laharam-pahamehana aotr'izao fiverena ny fisokafan'ny birao izao. Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny fotoana andraisina ireo antoto taratasy vaovao na izany eo amin'ny carte grise na izany ny taratasy fahazoan-dalana. Fa ankoatra ireo, ao anaty fandaminana sy ny fametrahana tety andro vaovao mahakasika ny fanoloana memem-pona ny fahazoan-dalana mitondra fiarakodia biometrika ihany koa ny eo anivon'ny SIM amin'izao fotoana izao. Ibana ao anatin'ny lahadinika ny CFM mandritra ny fivoriam-be izay tanterahana izy ireo ny ady atao amin'ny coronavirus sy ny fitantanana ny amiana ara-pahasalamana. Nisy ny tolo-kevitra izay nalefan'izy ireo an'ny filoham-pirenena mahakasika izany. Tinara Tsimandresy. Mitaky firaisan-kina sy fifampianoana ny ady atao hamongorana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Noho izany indrindra ho atao lahara-pahamehana ao anatin'ny lahadiniky ny komity ny fampihavanana malagasy na CFM mandritra ny fivoriam-be faharoa tanterahan'izy ireo amin'ny ity taona 2022 ny ady atao amin'ny coronavirus.
manay ny mety sy ny fahasairanana ara-toekarena ny fipoahana ara-tsosialy sy ny fanararotana politika mandritra izao fotoatsaratra lalovan'ny firenena izao ny CFM. Ho fanatsarana ny fitantanana sy ny fiatrehana ny ameana ara-pahasalamana sy ny ady atao amin'ny tsivalanaretina ity nandefa tolo-kevitra ho an'ny filoham-pirenena ny komity ny fampihavanana malagasy. Fa anisan'ny zavatra nalefana ihany mikasika ny fitantanana n'izao ameana ara-pahasalamana zao dia ny fanatsarana ny fitantanana n'izy io. Dia anisan'izany ny hoe tokony hisiany fanentanana bebe koa satria betsaka ireo malagasy mbola tsy mahafantatra ny hoe tena aretina mandoza tokoa ity aretina Covid-19 ty. Eo amin'ny resaka ara-toekarena araka ny voalazako teo dia nanao sokevitra izahay amin'ireo secteur maromaro izay voatona amin'ity resaka aretina ity hoe ty re mba misy sosokevitra ataonay. Ohatra ao anatin'izany ny fanaovana asa tanamaro. Ho an'ny CFM, fototra iorenan'ny fihavanana ny soatoavina ary fanohitra iray entina mampandroso ny firenena ny fanajana izany soatoavina izany. No mafisiny ireo ihany koa ny mahasarotiny malagasy amin'izay soatoavina izay. Noho izany indrindra, miantso fifampiresahana manoloana ny disadisa sy ny tsy fanarahana mahakasika ny rovan'ny manjakamiadana ny filohan'ny komity ny fampihavanana malagasy. Tsy mbola voafaritra kosa nefa na ho isan'ireo lahadinika mandritra ny fivorimbe ny mahakasika ny kianja masoandro anaty rova. Resaka rova dia efa niteny izahay hoe aleo re tompoko mifampiresahana. Fampiresaka satria ny soatoavina dia anisan'ny mahasarotra antsika, sarotiny antsika malagasy. Notontosaina androany fa 7 ny volana jona ny lanonam-panokafana ny fivorimbe faharoa ho an'ireo mpikambana mandrafitra ny komity ny fampihavanana malagasy manerana ny nosy. Isan'ny anjara andraikitra goavana iantsoroan'izy ireo ny fametrahana fitoniana sy ny fitandrona ny soiombonana, ny soatoavina ary ny fihavanana. Lalakely mirefy 700 metatra ao amin'ny fokotany telo tafiditra ao anatin'ny commune Ambavady tokana Itosy no vita fanamboarana ao anatin'ny tetikasa lalakely andian'ny fahatelo. Tetikasa izay hiarahan'ny fanjakana malagasy sy ny AFD manatanteraka. Abraham Randriamana. Tafiditra anatin'ny andiany voalohany ny fanatanterana ny tetikasa lalankely eo amin'ny commune Ambavady tokana Itosy, ny fanamboarana ny lalankely ao amin'ireo fokotany misy telo amin'ity commune ity. Ity tetikasa ity izay tafiditra ao anatin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena. Lalankely mirefy 700 metatra raiky izany no vita fanamboarana. Tetikasa ity moa zany dia hoe le famatsim-bola avy amin'ny AFD, io moa zany le hoe fanamboarana lalankely. Zay ao anatin'ny promesse présidentielle tetikasa ny filoham-pirenena ary eo indrindra moa no hitondrana fisaorana zany ho an'ny fitondram-panjakana zay taritiny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isaorana ihany koa ny ministère ny travaux publics satria ny ministère ny travaux publics no tena manatanteraka ny asa. Ity asa ity dia somaro manana ampahandalana daholo atao amin'ity tetikasa ity ny ao anatin'ny fokotany enina. Ka hatreto aloha zany dia ny fokotany telo aloha zany anaovana an'izao andiany voalohany zao. Dia ny fokotany Ambohimandroso, ny fokotany Lorambato, dia ny fokotany Amboatavo. Mirefy 300 metatra hatreto aloha isaky ny fokotany no atao zany hoe eo amin'ny 700 metatra zany ny fitambarana. Izany moa zany natao dia zavatra jerevana dia hoe ny tombontsoa an'ny vahoaka atao anatin'ity commune Ambavady tokana ity ary izany indrindra ny hitondrana fankasitrahana eo anivon'ny fitondram-panjakana. Afa-pasahirana ny roponina ao anatin'ireo fokotany telo ireo amin'ny fahavitany ity fanamboarana lalankely ity izay isany nampijaly azy ireo indrindra tao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra. Tena ny olana taminay teto zany tamin'izy mbola tsy vita tena mijaly be satria mifotaka ny rano any an-tranonay daholo le rano sy le fotaka. Dia zao fa mba vita le lalana dia tena makasitraka be dia be makasitraka amin'ny selemera, makasitraka nandray anjara rehetrarehetra fa tena mahafinaritra aminay eto amin'ny tany mamonina mihitsy zao zavatra ataonareo zao. Ankoatra izay, miasimba ihany koa ny lalana miazo ny hopitaly ao Itosy ankehitriny, miantso ny tompona andraikitra anampy azy ireo ny mponina any an-toerana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny feo miely any Tomasina any. Eo ihany koa
ny fahazavana izay entin'ny commune mahakasika ny fandrodanana trano tsy ara-dalàna teny Analakely sy Sorano. Rehefa avy eo ary. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Month, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Zoye, mahay mandeha ny tsanako dada Sineny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adinonao no nisafidy ny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra ianarany mandeha tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. Miaraka amin'ny Goudy. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Maro ireo namaly ny antson'ny Razay ary manana Natalia izay ireny mpianakaviana malemy vokatry ny aretina izay mahazo azy. Androany nisy ireo tonga nitondra izay vao tsy rambo ny tanana entina hanampiana azy sy ny ankohonany hiona saina. Taorin'ny fangatana nataony Razay ary manana Natalia ny alahady teo tato anatin'ny fampahalalam-baovao noho ny aretina mahazo azy izay nitarika ny fahalemeny ka tsy ahafahany mamelona ireo zanany. Maro ireo namaly antsony ka ny famotona androany nitsidika ary nitondra fanampiana. Isany tamin'ireo nanolotra izay fanampiana izay ny tompon'ny orinasa Cool TV FM sy ireo mpiara-miasa. Teo ihany koa ireo olon-tsotra tsara sitrapo natsapa ny fahasahiranana sy ny fahoriana mahazo any Razay ary manana Natalia ka nitondra izay vao tsy rambo ny tanana. Fitavan'olona fadio fiavanana malagasy no kajio alehoana n'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo maro vaka fitavan'olona fadio fiavanana malagasy no kajio alehoana n'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo maro vaka Mifakatiava Mirasaina Sambate uma Tiavana yanizan kafata Mifakatiava Ny solotena avy amin'ny Cool TV sy ny Cool FM dia misy ihany koa olon-tsotra tsara sitrapo nahita n'ilay fanadihadiana izay nentina tao amin'ny vavaon'ny Cool TV sy ny Cool FM iny ihany koa vavaon'ny Cool TV moa izany dia hetsika anankiray izay rahanay zany hoe entina nampiana Madame Natalia arak'izay vao tsy rambo ny tanana sy izay fahefana dia tonga eto izay androany hanolotra an'izay zavatra avy aminay tena avy amin'ny fo tokoa amin'ny malagasy atsika moa dia izay ny anisany mampiavaka atsika le hoe fifanampiana dia arak'ilay etaetanao sy ilay zanakao hoe tiany hiverina hitan'ireny no salama tsara dia izay no tena hatongavana eto koa moa izany ankoatran'izay olona rehetra naheno an'ilay izy be da be mihitsy ny araky ny teny namana teo hoe be da be no naheno an'ilay izy dia te hanampy anao dia
androany zay tondra dokotera mbola iveriny ao satria zay le tena etaeta dia izay ny atongavana eto koa. Dia na izany ara miara-miombom-bavaka amin'ny madame Natalie foana dia mangataka antsika rehetra izay mahita an'izao koa mba mitondra mbavaka anazy. Tahaka izao ny tao an-trano ny Razair manana Natalie ny alahady teo. Miova endrika izany androany noho ny fiara-mientana ireo malagasy tsara sitrapo. Latsa-dranomaso i Razair manana Natalie tsy nanampo izao fanampiana izao. Andriamanitra fa mivaly zava-karatao fafakatatra manalina amin'izao Andriamanitra misaotra betsaka anareo koa manafoy andro fotoana nandehanana anakany. Faly aho anisy nanampiasa. Mbola mazoto zay raha mbola hianatra fa tsy fanana ny ray aman-jeninay ny jononanay. Marabila ny tiako satria irovako ny konanay sy ny havanay. Kidoro, sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro, fitaovana ilaina ao an-tokantrano, isan'ny fanomezana natolotra ireo malala-tanana androany. Eo amin'ny ny finday azahoana azy mivantana ho an'ireo tsy afaka nanatanteraka ny fanampiana azy androany noho ny antony maro samihafa ka hanatanteraka izany amin'ny fotoana manaraka. Raha ny vaovao farany, nisy tsara sitrapona ndray an-tanana ny fitsaboana azy ary efa natomboka io arivo izany. Zay ny amin'iny fa niely ny fio fa misy marary ny coronavirus maromaro izay tsaboana ao amin'ny centre médico-militaire Analamalotra Tomasina faharoa no nitsoaka ny toeram-pitsaboana niely fa efa tafaporitsaka ireo marary ireo tsy mbola misy ny fanamarinana ary tsy mbola misy ihany koa ny fampitam-baovao ofisialy momba izany fanadina. Ny paritaka ry niely nanomboka omaly alina fa misy marary ny coronavirus maromaro izay tsaboana ao amin'ny centre médico-militaire Analamalotra Tomasina faharoa no nitsoaka ny toeram-pitsaboana ka ny fampitadiavana. Niely nitsao fa efa tafaporitsaka Tomasina ireo marary nitsoaka ireo. Androany maraina tokony tamin'ny valora teo no tonga teny an-toerana ny mpanao gazety nanamarina ny zava-misy tany an-toerana. Tsy nahatazanana mpitandro ny filaminana radio teny an-toerana nanomboka teny amin'ny vavahady voalohany ka hatreny amin'ny vavahady fidinana farany. Tsy gatra ihany koa fa miditra avokoa ireo tantsa miasa sy mivelona amin'ny toerana mandina ny centre médico-militaire Analamalotra indy rehefa nanontaniana nefa milaza izy ireo fa matahotra ny mety sy ny olona mitondra tsimikaretina coronavirus nitsoaka avy tamin'io toerana io ka mety mialokaloka any amin'ny manodidina endy. Misy milaza fa efa hatramin'ny alahady lasa teo izy ireo no nahatsikaritra olona maromaro tsy manao aro-tava mivoaka avy amin'io toeram-pitsaboana io manantona toeram-pivarotana ividianana sakafo ao Ivoloina ary eo amin'ny halaviran-dalana sahabo 4 kilometatra eo. Safidy tsy ampiseho ny tareny ankilany ireo mponina nanontaniana. Le izy moa zany arak'le misy an'le marary eo anatiny no nanantso ny fianakaviana zany Tomasina. Dia nilaza zareo fa tara ny sakafony dia lasa nivoaka nandeha mividy zavatra tery Avoloina zany. Ka izay no tsy fantatra hoe mahazo voaka ihany ve ireo olona ireo sa hoe fianakaviana manatitra sakafo zany fanjakana no tena miantoka ny sakafon'izy ireo. Fa amin'ny lafiny indray zany raha fanjakana miantoka sakafo tokony mba tsy atao tara ilay izy fa ara-potoana mba hisoroana an'ilay fiparitany eto amin'ny toerana izay nasiana an'ilay hôpitaly zany.
na eny moa zay zany dia nefa nisy tatitra ihany tany amin'ny nampilaza tany amin'ny maire dia misy koa ireo membre ny CRCO eto Atsinanana dia nilaza moa zareo andefa miaramila hiambina an'ilay toerana manomboka ny latsinainy hariva nefa talohan'izay zany ilay marary ny lartisa alakamisy efa nisy tonga teto toerana. Azonareo antoka ve reny olona nandeha mivoaka reny miverina ihany? Izay aloha tsy fantatra anay, tsy hitanay. Fa ny iray koa zany ny mampalasa saina hoe misy ilay tomobile 4x4 misy soratra CRCO mitondra olo maro be mivoaka mandehandeha mivoaka avy eo? manao bady sa ny sasany tsy manao ka zany hoe piasy ao daholo ve reny sa mpitsabo sa misy an'ilay olona ao ihany entin zareo miaraka amin'zareo mivoaka. Tena mitebiteby fatratra zay na ny izay ato toerana ary na ny voaka an-trano mety sarosarotra ihany satria ty aminay zany mbola anisan'io toerana mbola milamina mbola tsisy an'io azo lazaina hoe tsisy an'io valana aretina io ka amin'izao zany zay na dia vidy zavatra eo amin'ny toerana izay nandalovana mety sarosarotra aminay ihany amin'ilay resaka vola le izy satria le zay fa mifindra amin'ny alalan'ireny voalohany anisa. Tamin'ny alarobia teo no nanomboka nandraisana marary io toerana io raha ny fantatra dia misa 450 ireo marary manaraka fitsaboana ao amin'ny centre médico militaire Analamatra amin'izao fotoana izao ary mazaka marary hatrany amin'ny 200 andy hatreto dia tsy mbola misy lohahram-baovao ofisialy avy any amin'ireo tompona ndraikitra ny toerana manamarina na mandiso ny fisian'ity tranga fitsoahana marary ity. Maro ny fanehoan-kevitra eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra serasera manoloana ny fandravana ireo trano fivarotana tsy ara-dalàna izay nataon'ny CEA teny Analakely sy Sorano. Nitondra fanazavana mahakasika izany ny teo anivon'ny commune Gaëtan Andriatsilavo. Tsy marina akory ny filazana fa nanao amboletra nandrodana ireo trano fivarotana tsy ara-dalàna ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Narahana avokoa ny fepetra rehetra ary efa nisy filazana mialoha. Raha araka ny filazan'ny olona hoe dia tsy nampilazaina izay tsy marina zany. Nampilazaina ary nampafantarina mialoha ny fotoana ireo olona ireo. Ankoatra ny fampilazana mialoha, nomena 2 andro ahafahany miala ireo voakasika. Na teo aza ny fanarahana natao teo anivon'ny commune na teo aloha sy ireo mpivarotra mazava ny fepetra apetraky ny lalàna. Eny ambonin'ny trottoir izay tokony ho lalan'ny olona verina anorenantsika ary raha ny tokony ho izy ny fepetra ao anatin'ireny dia tsy maintsy manaraka amin'ny fepetra ny fanorena raha norina zavatra lehibe ohatran'ireny zany izay araky ny faritan'ny lalàna dia tsy azo lalàna mihitsy ireny fanorenan'ireny satria eny amboniny ny ataontsika hoe lalam-bahoaka, eny amboniny ny ataontsika hoe domaine public zany. Ny domaine public dia ny azon'ny commune atao raha ny tokony ho izy dia ny hoe manome fotsiny ny lalàna à titre précaire irrévocable zany hoe amina fotoana fohifohy mety ho 2 andro, mety ho herinandro, mety ho tapa-bolana no ahafahan'ilay olona mampiasa. Tsy maintsy esorina avokoa ireo rehetra tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra taky ny fanajariana ny tanàna. Rehefa tsy manaraka ao anatin'ilay fepetra izay voalazako teo aloha dia tsy maintsy hosorona. Nanontany moa ianao teo ny hoe ho alefa makaiza dia ny commune zany ao anatin'ny vina ny Andriamatoa ben'ny tanàna dia ny hoe anana ny tsena tsara tantana sy manaraka ny fenitra zany hoe tsy maintsy isy fanorenana tsena, tsy maintsy isy zany ny fanatsarana ny fitantanana n'ireny tsena ireny dia arak'izay azo atao zany dia mety ho ampidirina ny anatin'ireny ireo olona. Mbola isy araka izany ny fanesorana ireo trano fivarotana tsy manaraka ny lalàna eto Antananarivo renivohitra. Ho fanatsarana ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Andrenivohitra, manatanteraka fiofanana mandritry ny 10 andro ireo mpitarika fanatanjahantena amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Aoriana ny fihiboana itony fampiofanana manaraka ny laharana efasa. Ho fampiroboroboana ny hetsika ara-panatanjahantena ao amin'ireo boriboritany miisa enina eto Antananarivo renivohitra, notolorana fampiofanana mandritra ny 10 andro ireo mpitarika fanatanjahantena eny amin'ny boriboritany enina eto Andrenivohitra. Fiarah-miasa izay arahan'ny departementany fanatanjahantena eo amin'ny CEA sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Lalam-piofanana mitondra ny lohateny hoe formation des animateurs d'activité physique et sportive santé izay totosaina ao amin'ny ANS Ampefloa. Miisa 5 ireo manaraka izany fiofanana izany.
Mitetika asa mampanofana aloha tsika zao izany hoe mianatra ireo olonareo a ajaina ny elanelana raha metatra hitanareo tsara miaba le toerana teo hianatra izy ireo a dia vitsy zahay deux parties le izy ny voalohany miofana ataontsika hoe eo ambony latabatra ny faharoa misy pratika rehefa vita ny confinement zay vao mandeha le pratika fa alefa aloha zany a le fiofanana eo amin'ny lafiny ambony latabatra miaraka amin'ireo a mpanofana atao amin'ny ANS zay manana ny traikefa ngeza be amin'izany fa rehefa aveo nge re olona nahazo ny traikefa ireo afaka mizaran'izany re any amin'ny fokotany rehefa ohatra tonga ny déconfinement matoro zareo nahazo ny certificat ny rehefa vita ny fifanana afaka amin'izay izy zany manao hoe formateur de formateur. Mbola isy ny fampiofanana andriany manaraka raha ny fanazavana ireo mpiandraikitra. Efa misy ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa izay arahan'ny komuna Antananarivo sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy ho azon'ny rehetra atrehana ny matso lehibe izay tanterana eny Analakely ny fa 24 volana Jona ho avy izao. Amin'ny fahitalavitra avokoa ny rehetra ny manaraka izany raha nambaran'ireo tompona ndraiky sy veonivon'ny Emonat tamin'ity androany ity. Foana ihany koa ny fitondrana arendrina sy ny afomanga. Henri Flore. Manoloana ny fianaky ny valanaretana coronavirus eto amintsika amin'izao fotoana izao, ny kondo niaraka ho fandaminana ny fepetra rehetra entina hankalazana ny fety ny 24 ny volana Jona, niverena ny fahaleovantena ny malagasy sy ny joro ny foloalinda, ireo mpitarika eo anivon'ny état-major mix opérationnel national na ny Emonat androany tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava. Isan'ny tapaka tamin'izany fa noho ny toe-java-misy eto amintsika manoloana ity valanaretana ity, hiavaka sy toy ny mahazatra ny fankalazana. Ny asany hafa ny matso amin'ity taona 2020 ity dia ho vitsy ny mpanatateraka ny matso, ho vitsy ny olona asaina ary sika vahoaka moa zany dia anaraka izany any amin'ny fahitalavitra fa tsy tokony hisy fivorivorina akory eny amin'ny toerana izay naovana ny matso. Marina zany fa amin'ity fankalazana indray mandeha ity dia tsy misy ny feu d'artifice izay mahazatra antsika hatramin'izay. Ny fitondrana rendrina ihany koa zany mitety tanàna dia tsy misy fa ekizy moa mety afaka ilalao zany ihany any tokotanin'ny tsirairay azy. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana, isy ny fahatapahan'ny lalana sasantsasany manodidina ny Analakely manomboka ny 20 hatramin'ny 24 ny volana Jona ho avy izao, araka ny fandaminana tsy maintsy natao. Mbola ao anatin'ny fandinihana ny fomba natanterana ny fankalazana isamparitra kosa amin'izao fotoana izao, ireo komity mikarakara ary tsy mbola voafaritra mazava na isy ny fankalazana na tsy isy eny amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo. Fa ankoatr'ireo, manoloana ny resabe mandeha eny anivon'ny tambazotra serasera fa misy ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana alefa ny Tomasina. Tahaka izao ny fanazavana nentiny komandiny zandarmeria pirenena. Mora ihany miteny hoe manao zao ihany na manao zao ihany. Tahaka nefa teny tety matetika fa amin'izao fotoana izao nefa mivoatra be ny teknôlôjia azo atao tsara ny maka sary, azo atao tsara ny maka feo. Mamporisika ny olona zay alao sary zay manao fomba sy fihetsika eo amin'ny fady fa zahay tsy andefitra amin'ny mikasika ny zavatra ohatran'izany. Fa tsy tenenina fotsy nanao an'izao ihany natarina, nanao an'izao ihany natarina dia nefa rehefa avy eo tsy hita hoe taiza moa zany tena mitrangana zay zavatra zay. Ary zay foana le zavatra misy. Mora ilay manao sototakolona fa rehefa tadiavina hoe aiza daholo moa zany le pirofo amin'izany rehetra zany rehefa avy eo. Ary zany tsika mba ampiasana le teknôlôjia vaovao zay efa azo ampiasaina tsara mihitsy hoe io fa nampanaovana rolady alao sary le izy dia hita hoe iza le nampanaovana le rolady nandraisana fepetra tandrify azy. Anjatony mahery ankehitriny ireo mpitandro filaminana avy eo anivon'ny Emonat manatanteraka ny asa any Tomasina. Manoloana ny fisian'ny tranga maro any an-toerana, nanamafy ihany koa ireo tompon'andraikitra fa atao fitiliana avokoa ireo mpitandro filaminana ireo rehefa miverina eto an-drenivohitra ary efa misy ny fipetra manokana mahakasika izany raha ny fanazavana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray nanomboka omaly ary haritra 12 andro ny famolavolana ny laza adina ho an'ny fanadinana mpanjakana BEPC taom-pianarana 12 sy 2 mbola tsy voafaritra kosa ny datin'ny fanadinana raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Ny datim-panadinana moa dia hitantsika moa le amin'izao le fivoaran'ilay valanaretina zao dia tsy maintsy jerena tsara ny fotoana
zay mapetiny anaovana azy a fa tsy maintsy hoambaratsika atoato zany izy satria io moa dia amin'ny anaran'ny arrêté ministériel any amin'ny fivorian'ny conseil des ministres zany manapaka ny daty tena izy a fa le izy zany dia efa matoa mandeha ohatran'izao ny fanomanana dia veritsika zany fa tsy ho ela dia ho fantatra rovina ny datin'ny examen zany. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy nisy fianana ny mpanjifa n'ireo toerana fanaovana tatouage na eo aza ny fisian'ny valinaretina coronavirus nampitomboana kosa ny fipetrany raisina sy ny fiarovana raha ny fanazavana azo io na saina. Na voalaza aza fa isany mampifindra ny tsimikaretina coronavirus ny fifampikasoana tsy nampiana ny mpanjifa tonga nanantona ireny toerana fanaovana tatouage ireny ny toedra raha misy ankehitriny raha ny fanadihadiana natao ny fepetra no namafisina raha ny fanazavana. Tsy maintsy naka fepetra manokana aloha tsy maintsy ohatran'ny hoe renforcer mialatsika amin'ilay teny baiko ny tombony désinfectant ny alcool gel désinfectant dia nitondra masque sy ny gant moa iny tsy maintsy natao foana hatramin'izay. Mpanjifa tamin'ilay début en confinement natao ohatra les 2 semaines voalohany iny ataprès taorianany iny a dia maro be tabeny zareo tonga foana ohatran'ny hoe zara misy andaniana fotoana koa ngambany amin'ilay malalaka ilay fotoana dia tonga ny zareo nanao tatouage daholo. Tarifa tsy niova ka tarifa tsy niova. Ao anatin'indray andro eo amin'ny olona roa ihany raisiko ao anatin'indray andro farafahabeany satria lasa vizaka moa vizaka koa ilay olona dia aleo olona roa ihany dia tsy maimaika dia nilaminasa na rendez-vous zany ezahana lamina be. Tsy mifidy saranga ary tsy mifidy na lahy na vavy fa samy tonga eto avokoa amin'izao fotoana raha ny fanazavana ary mihamaro ny malagasy mankafy ny fanaovana tatouage. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray nalevina androany George Floyd olona anarivony no nanao fanaovam-beloma farany ho azy tamin'ny alalan'ny hetsika fahanginana lehibe nisy ihany koa nandoalika nandritra minitra maromaro fanadina. Mahery iray alina ireo olona nanao fanaovam-beloma farany any George Floyd tamin'ny toerana maro tao Etazonia sy ny firenena hafa androany. Samy nanana ny nanehoany izany rehetra. Taony naneho izany tamin'ny alalan'ny feokira. Nisy nanatitra voninkazo na ihany koa ny lanja sora-baventy hatrany. Maro ihany koa ireo Amerikanina fotsy hoditra nanamafy ny hetsika ary mitaky ny hijanonan'ny fanavakavavam-bolokoditra. Etsy ankilany, nampanantena ny demokraty voafidy fa hisy ny fanaovana lehibe eo anivon'ny pôlisy. Izy ireto ihany koa izay nanao fanaovam-beloma farany any George Floyd. Ho azy ireo fandoaliana nandritra ny 7 minitra sy 49 sekondra no nanehoany izany. Androany kosa no nanatotsana ny fandevenana azy. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity hankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma fodalo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.